Androany Alakamisy masina fa 7 volana Martsa 2024 izay iarahana amin'ny fikambanana Diakona sy Loholona eto amin'ny fiangonana. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay anoloan'ny seza fiandrianana. Amen. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia vakiantsika ny salamo. Salamo 190, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamo 190, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Miobi ho any Andriamanitra ary tany rehetra, mankalazany voninahitry ny anarany, ome voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe, endre mahatahotra ny asanao, ny fahalebiazan'ny herinao no ikoizan'ny fahavalonao anao. Ny tany rehetra iankohika eo anatrehanao, ka ankalazanao. Eny, ankalazany anaranao izy. Amen. Ataontsika ny hira 720 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Hira 720 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Imbo mavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tomponay sy mpamonjanay anao. Misaotra anao izahay, midera mankalaza mame voninahitra anao, satria anao tokoa no nitantana sy mivimbina anay, na mime tombonandro tompahavelomanao anay ka nafahanay indray natratra indray ty andro amin'ity Alakamisy masina amin'ity herinandro masina ity. Dia misaotra anao Tompo satria ny fitiavanao sy ny famindraponao izany. Misaotra anao izay satria nitantaninao sy ovimbinao ka mbola tody soamantsara eto amin'ity tranonao sy tempolinao masina ity izahay. Ko ankehitriny ary Tompo Andriamanitra, zavatra rehetra izay ho ataonay eto dia apetraka eo am-pelantananao. Mangataka fanainao masina izahay ho aminay tsirairay avy mba aizanay hideranao sy ankalazanao ary ame voninahitra anao tokoa, ary indrindra tsy ary mandrakariva niny amin'ny nanavotanao Jesosy Kristy le teo amin'ny hazo fijaliana izany. Tompo ankehitriny dia apetraka eo am-pelantananao ny fotoana rehetra sy ny zavatra rehetra eto, ka fanainao masina ny angatahanay hanatrika izany. Ary raha mahakisehan'ny teninao koa izay avy eo dia apetraka fiainao am-pelantananao izany, ka fanainao masina anie no ilolalana anay. Tsaronay ambavaka ireo namanay izay eny an-dalana hamonjy izao fotoana izao, dia ianao no mba sy hitahy araony tsirairay avy. Rehefa tsy afaka kosa noho ny antony maro samihafa dia ianao mahita sy mahafantatra izany, ka omba ny tsirairay avy ianao any amin'ny toerana rehetra misy anazy ireny tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny angatahanay sy ametrahanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana.
Zao tsika dia tonga amin'ny fotoana makina ny soratra masina sy noana ny tenin'Andriamanitra. Ko mialohan'ny akaran'ireo tompony anjarany amin'izany dia ataontsika ny hira 720 sy 900 ny andiny voalohany ihany. Hira 720 sy 900 ny andiny voalohany. Alakamisy iain'ny teny soratra masina tsika tompoko. Izany dia hitantsika eo amin'ny Exodosy. Exodosy toko 420 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Exodosy toko 420 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita dia hiarantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ny namonoana fanatitra anamafiana sy fanekena sy nahitany Mosesy mba amin'ny lolon'ny Israely an'Andriamanitra. Aroa izy tamin'ny Mosesy, miakaro amin'ny Jehovah ianao sy Arona sy Nadaba sy Abiu ary 70 lahy amin'ny lolon'ny Israely, ka miankohofa eny lavitra eny ianareo. Nefa Mosesy ihany no anakaiky an Jehovah, fa ireo tsy mba anakaiky, ary ny olona tsy hiakatra omba azy. Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehovah sy ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe, ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Aroa Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehovah, dia ny fomaraina koa ka nanorina ny altara teo ambodin'ny tendrombohitra sy ny tsangam-bato 220 araka ny firenen'ny Israely 220. Ary ny zatovo amin'ny zanak'Israely nirahany dia nitondra fanatitra dorana ireo ka namono ny vato-trombolay atao fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah. Ary noho nalain'i Mosesy ny antsasaky ny rà ka nataony teo anaty lovia, ary ny antsasaky ny rà kosa natompony teo amin'ny altara. Dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Ary hoy ny olona, izay rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay. Ary nalain'i Mosesy ny rà ka natompony tamin'ny olona, dia hoy izy, indro ny rà ny fanekena izay nataon'i Jehovah taminareo ny amin'izay teny rehetra izany. Mbola toizantsika ny vaky-teny ao amin'ny epistily soatan'ny Hebreo toko 7 andiny 15 ka hatramin'ny 12. Hebreo toko 7 andiny 15 ka hatramin'ny 12. Rehefa hitantsika izany dia vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho izany dia mipanalalana izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba ahazoan'izay voantso ny teny fikasana dia lova mandrakizay. Fa raha misy didi-pananana dia teny foana izany raha tsy efa maty ilay nanao azy. Fa mafy ny didi-pananana rehefa tonga fahafatesana, fa tsy mafy akory izany raha mbola velona ilay nanao azy. Koa na dia fanekena voalohany aza dia tsy nohamasinina raha tsy nisy ny rà. Fa rehefa voalaza Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna, dia nalainy ranon-janak'omby sy ny ranon-nosy mba ny rano sy ny volon'ondry jaky sy ny sopa ka nafafany tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra. Dia hoy izy, ity ny raha fanekena izay nandidin'Andriamanitra anareo, ary ny tabernakely sy ny fanaka rehetra entinao fanompoam-pivavahana dia nofafazany raha toy izany koa, ary saika dioviny amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Mbola itony vaky-teny.
Filazantsara araka marika. Marika toko fa 720, andiny fa 220 ka hatramin'ny fa 520. Marika toko fa 720, andiny fa 220 ka hatramin'ny fa 520. Tsy ny antsika ho mpitsanganana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo ka noho ny efa nisaotra dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe raiso, ity ny tenako. Dia nandray kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka dia nisotroiny izy rehetra izany. Ary hoy izy taminy, ity ny rako amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho, mandra-piavy ny andro isotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Bavaka tsika tompoko, sotronao zay tompo, voavaky amin'ny teny razanay, ny teny masinao, teny masinao teny fiainana. Ngataka ny fanahy masina zay tompo, hanazava, hanadio, ampianatra anay, mba ho tena tepolo masinao tokoa zahay, ary dia hay akatoa ny teninao. Ngataka zany fanahy masina zany ary zahay rehetrarehetra zao, mba hay tokoa mandray ny teny, ary akatoa an'izany teny masinao izany. Torako zany koa tompo, mpanomponao zay tondra ny toroteny, tsy laza afa-tsy zay tarehan'ny fanahy masina ihany. Misaotra tompo, nanarany Jesosy tompo mpanamonjy anay no ankatana izany. Amen. Ataontsika ny andininy faharoa amin'ilay 720 sy 400 eo ao alohan'ny toroteny. Jesosy Kristy tompo. Alakamisy masina, andro izay nanorena Jesosy Kristy, ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo. Ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo dia tsy hafa akory fa i Jesosy Kristy manolotra ny ainy ho atsika. Inona ary no lesona azontsika raisina raha namaky ny filazantsara araka ny marika toko fa 720, ny andininy fa 220 ka hatramin'ny andininy fa 520 teo isika. Jesosy Kristy manolotra ny ainy. Voalohany, manome izany ho an'ny olona rehetra. Manome izany ho an'ny olona rehetra. Mahitsika eo amin'ny andininy fa 220, eo amin'ny andininy fa 720, fa na tamin'ny mofo, na tamin'ny kapoaka dia ambaran'ny soratra masina, fa natolotra Jesosy. Jesosy manolotra. Jesosy manolotra ny ainy ho an'ny olona. Natolony azy ka dia nosotrony izy rehetra. Ho ny andininy fa 720 tapany faharoa. Ny andininy fa 720 dia milaza mihitsy hoe
ity no rako amin'ny fanekena izay alatsaka hamonjy ny maro. Ilazany soratra masina amintsika fa ny fanoloran-tena Jesosy Kristy dia iantsona ny olona rehetra handray ny famonjena. Ry havana, ho antsika ihany koa, ho anao izay asaina iombona latabatra amin'ny Jesosy Kristy, ho anao izay asaina ho isan'ny mpandray fanasan'ny Tompo, Jesosy Kristy te hamonjy atsika, te hamonjy ianao. Ary ny tokony ianarantsika zany dia zao hoe rehefa miantso anao Jesosy Kristy dia aza misalasala, hanatona ny Jesosy Kristy. Fa i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana nanolotra ny ainy mba hanananao famonjena, hananantsika fiainana miaraka amin'izany Jesosy Kristy zany. Ndraindray tokoa misy olona mbola mangatakandro rehefa ampahatsiahivina fa ianao tokony hanolo tena ho isan'ny mpandray fanasan'ny Tompo, mbola mangatakandro izy, mbola misalasala izy, ary mbola manana antony tsy ahafahany mandroso handray izany famonjeny Kristy izany. Eto nampahatsiahivany soratra masina atsika, ny olona rehetra no antsoina hiombona latabatra amin'ny Jesosy Kristy, ny olona rehetra no antsoina handray famonjena izay nentiny Jesosy Kristy mba hananantsika fiainana ao aminy. Asainy Jesosy Kristy ny olona hiombona fiainana aminy. Ary jereo fa raha mamaky an'ity soratra masina ity tsika indrindra any amin'ny filazantsara hafa dia mahita fa na i Jodasy aza dia isan'ny olona izay notolorany i Jesosy Kristy. Ilazana amintsika hoe nisokajin'olona rehetra na iza izay te ho isan'ny handray famonjena amin'ny Jesosy Kristy dia asainy iombona latabatra aminy. Koa ho anao ry havana, rehefa mandre ny antso, Jesosy Kristy manasa anao, manolora-tena, raiso Jesosy Kristy. Ny anjarantsika zany dia zao hoe manolo tena handray fa i Jesosy efa nanome atsika. Ary zay no mahatonga rehefa mandray fanasan'ny Tompontsika dia entineny amintsika eniny mofo sy ny kapoaka dia inona no ataontsika? Mandray izy. Fa tsy isika no asaina makety. Ary zany no iainantsika lay fanasan'ny Tompo, naoriny Jesosy Kristy, mariky ny fahavononantsika handray ny famonjena nentiny Jesosy Kristy teo amintsika izany. Rehefa manasanao Jesosy Kristy, tongava mandray an Jesosy Kristy. Zavatra faharoa ampianarin'ny soratra masina antsika eto dia zao hoe Jesosy Kristy manolotra ny ainy mampanantena fanjakan'Andriamanitra, mampanantena fanjakan'Andriamanitra. Andeha iarahantsika rehetra mamaky ny 520. Ny 520 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho, mandra-piavy ny andro sotroko izay vaovao any amin'ny fanjakana. Teny fampaherezana nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra io, ombieny dia ifanambaran'i Jesosy Kristy fa ho avy ny fotoana izay isarahany amin'reto mpianatra ireto. Ary eto dia efa fantatry ny mpianatra hoe eto zany ny fotoana. Fa rehefa vitity dia isaraka amin'ny Tompo izahay. Ho fampiononana sy ho fampaherezana ny mpianatra dia nilaza tamin'ny mpianatra Jesosy hoe rehefa tonga ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia misy fisotroana ny ranom-boaloboka any amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Teo amin'ny fankalazana ny Pasika izay fanaon'ny Jiosy isan-taona dia rehefa mankalaza ny Pasika misy kopy na kapoaka araka ny filazan'ny soratra masina azy, kapoaka 4 misy ranom-boaloboka milahatra eo. Ny voalohany dia antsoina hoe kapoaky ny fisaorana noho ny amin'ny fahavokaran'ny
voaloboka. Vokatra ny voaloboka dikan'izany dia zao hoe miadana ny tany. Feno fiadanana ny tany. Ka isotro an'ilay kapoaka voalohany. Ny kapoaka faharoa dia fisaorana an'Andriamanitra no ny afahana mankalaza an'ilay fetin'ny Pasika, manao an'ilay fahatsiarovana. Ary ny kapoaka fahatelo dia ny kapoakan'ny fanavotana. Ireo zany, na ilay voalohany, na ilay faharoa, na ilay fahatelo, samy nisotroany Jesosy ireo tao anatin'ilay fankalazana. Ity kapoaka fahatelo ity, io no nanorenan'i Jesosy lay fanasan'ny tompo. Io no nanorenany an'ilay fanasan'ny tompo. Ary io no hitantsika eto le hoe natolony ny mpianatra ny tenany, natolony ilay mofo sy kapoaka. Misy ny kapoaka fahaefatra. Io kapoaka fahaefatra io no kapoakan'ny fahatezerana. Ka io kapoaka fahaefatra io tsy nisotroany Jesosy io. Ny antony tsy nisotroany Jesosy an'io dia zao hoe, ho Jesosy hoe amin'ny fiverenako no hitsarana izay rehetra tsy niombonay namiko, tsy ho isan'ny olona ho vonjena. Ary zany nampaherezan'ny mpianatra hoe aza malahelo ianareo, na dia tsy hiara isotro sy hihinana aminareo, sy ankalaza ny fetin'ny Pasika miaraka aminareo ety ambony tany tsony fa rahatry zay any an-danitra hihinana ny ranom-boaloboka, izay fanasana vaovao iarahana amin'ny Jesosy Kristy io, satria amin'izay fotoana izay efa vita ny fitsarana, efa voavaka ny marina sy ny meloka. Ary zay ny fomba nety Jesosy Kristy nampaherezana ny mpianany. Ry havana ho antsika ihany koa, izao andro anio zao, ahatsiarovantsika nanolorany Jesosy Kristy ny ainy ho antsika, mampahery antsika Jesosy Kristy. Isaky ny miombona latabatra amin'ny Jesosy Kristy isika dia mandray fampaherezana, mariky ny fahatsiarovantsika fa efa maty Jesosy Kristy nanolotra ny ainy, ka nanome ny tenany sy ny rany ho antsika mba hahafahantsika mionona ary indrindra manana fanantenana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria izay miara-mihinana sy miara-miombona latabatra amin'ny Jesosy Kristy ety ambonin'ny tany no hiara-hinana amin'ny Jesosy Kristy rahatr'izay any an-danitra. Andeha tokoa moa tsika hieritreritra hoe raha ianao zay tsy niombona latabatra tamin'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany, ho hainao ve ny hihinana an'io rehefa tonga any ianao? Ny fihinanantsika ny fanasan'ny tompo, ny fiombonantsika latabatra amin'ny Jesosy Kristy dia ny ety ambonin'ny tany, dia fiomanantsika sahady amin'ilay fanantenana lehibe izay omeny Jesosy Kristy atsika mba hahafahantsika hisitraka ilay fiaraha-misakafo lehibe rahatr'izay any an-danitra, any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy miombona amin'ny Jesosy Kristy isika mba hahafahantsika mandray ny famelan-keloka. Indraindray tokoa manko tsy tena mazava amintsika hoe inona no antony. Andraisana ny fanasan'ny tompo, andraisantsika famelan-keloka. Rehefa mandray ny tena sy ny rany Kristy tsika dia mandray ny famelan-keloka. Ary ny olona voavela heloka, izany olona zany no ambaran'ny soratra masina fa olona voavonjy, ary tsy isan'ny hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny fiverenan'ny Jesosy Kristy. Mampahery sy mampanantenantsika fiaraha-misakafo, fiaraha-miombona ary fiarahana misotro izay vaovao any an-danitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra rahatr'izay Jesosy Kristy. Ary zany no tsarovantsika isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo isika. Eto ampamarana anary, ampahatsiahivina atsika, Jesosy Kristy manolotra ny ainy, voalohany manome izany ho an'ny olona rehetra. Na iza, antsony Jesosy Kristy iombona latabatra aminy, handray ny tena sy ny rano, satria izany no antoka ary anehoantsika amin'ny fomba hita maso fa efa tonga Jesosy Kristy hamonjy atsika, aza misalasala indrindra
raha mandreny tenin'Andriamanitra ianao ka manaiky fa Jesosy Kristy no mpamonjy, Jesosy Kristy ny tompo, aza misalasala manatona ny Jesosy Kristy ary ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra dia tsy inona akory fa antso anao mba handray ny tena sy ny rano Jesosy Kristy ahafahanao miombonaina aminy. Nabara tamintsika teo koa fa Jesosy Kristy manolotra ny ainy dia mampanantena ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fiarahantsika miombona latabatra amin'ny Jesosy Kristy dia ny ety tany dia efa santatry ny zavatra ho avy rahatra zay any an-danitra izany. Koa mifampahereza, mifampionona, mety misy malahelo, misy ory, manana olana maro samihafa, raiso Jesosy Kristy. Maneke iombona latabatra amin'ny Jesosy Kristy fa izany no fanantenantsika fa tsy ho eto amin'izao tontolo izao ihany no hankalazantsika ny fetin'ny Pasika, ny fiombonana amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy dia ilay fiainantsika ny famonjena fa rahatr'izay amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia ho amin'ny fahafenona sy ho amin'ny fahatanterahana izany dia ny hiarahantsika miombona latabatra amin'ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iombom-bavaka isika ry havana. Indri zany fifalianay ry Jesosy Kristy tomponay satria dia nandray ny afatra izay nentin'ny mpanomponao ndray amin'izao ora sy fotoana izao. Isaoranay anao satria mbola manana anjara ao aminao izahay. Nandre zany afatra izany. Nambara taminay ary fa ianao Jesosy Kristy dia manolotra ny ainao ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Indrindra ireo izay mandreny antsonao ka manatona anao, mandray ny teninao. Fifaliana lehibe ho anay zany Jesosy, fa aizahay na dia mpanota na dia tsy mendrika ary, fa rehefa manatona anao dia vonina ny andray ny famonjena avy aminao dia enao mihitsy no manolotra anay ny tenanao sy ny ranao ho anay tsirairay avy. Nambara taminay koa fa ianao dia manolotra ny ainao mba hanome anay fanantenana, hanome anay fiononana, fa ay santarinay ety tany izany fiombonanay aminao Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo izany, fa mbola iainanay koa zany rehefa any amin'ny fiainana mandrakizay any an-danitra any ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tompo malalo, sarobidy loatra zany teninao zany, ko mitalao mangataka aminao, aoka ho tehirizina ho amponay tsirairay avy, zay tonga amin'izao fiombonam-bavaka izao izahay, zay fotoana atserovanay ny nanorenanao ny fanasan'ny tompo, fa ay tena ny tenanao mihitsy no atolotra ho anay tsirairay avy. Ao ireo malahelo, ao ireo ory, ao ireo mahantra, ao ireo manana olana samihafa dia ho fampanantenananay zany, amelona ny fanantenanay, ampitombo ny finoana ty anatinay. Ny fanainao masina tompo hitahiry zany ao anatinay tsirairay avy, ka ho feno fifaliana sy fiadanana tokoa ny fiainanay tsirairay avy. Ankehitriny izay Jesosy dia mangataka aminao ny ho an'ireo mahantra fadiranovana na dia tsy manan-kohanina, tsy manan-kitafy, dia ianao Jesosy Kristy ilay tsy mizatavan'olona no androtsaka ny fahasoavanao ho an'izy ireo tsirairay avy. Mangataka koa izahay ho an'ny kambody sy ny mpitondra tena, ianao Jesosy Kristy izay mpiandany amin'izy ireny no anome azy ireny koa ny fahasoavanao, satria ianao no ray miantoka ny fiainan'izy ireny tsirairay avy.
mivavaka izahay ho an'izay nidona-pahoriana aokanana fanantenana ao aminao. Mivavaka izahay ho an'ireo izay manana olana ianao no amangy anome vahaolana an'izy ireny tsirairay avy. Mivavaka izahay ho an'ireo izay marary rehetra tompo na izanaiza ny toerana misy azy ireny. Ianao Jesosy Kristy irery no mpanasitrana anasitrana an'izy ireny tsirairay avy. Tsy adinona koa Jesosy ny mivavaka ho an'izao fiangonana izay hitoerana izao. Ianao any omba sy tany kristianina tsirairay avy, ny fikambanan'ny Diakona sy ny Loholona, ny sampana rehetra velona amin'izao fiangonana izao, ny mpitandrina rehetra, ny mpitandrina mpizatra rà, mpitandrina mpisolo-toerana, mpitandrina izay tompo-toerana any ampitan-dranomasina dia ampy mizara ho anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Ampaherezo mandrakariva amin'ny adidy sy andraikitra ny zara fanompona efa nomena ho anay tsirairay avy. Sitraka indrindra Jesosy ny ombona amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay eo izay ny an-danitra, mamasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ity tany takany any an-danitra. Meo anay nisy nasaza ho anay ary mamelany elokay takany namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay mifakam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra ny tompontsika ry havana ny fataterahana izay tapam-potoana voalohan'izay. Izao tsika dia hiditra amin'ny ny tapam-potoana faharoa dia ny andraisan'ny fikambanana Diakona sy ny Loholona ny anjara hirany. Manoloana ny akaran'izy ireo ety aloha dia ataontsika ny hira 700. Hira 700.
anao hirairay ny sampana tanora iverina amin'ny toerany Diakona sady ho fiomanantsika amin'ny fanasany tompo izany. Sampana tanora io mana amin'ny fanasany tompo isika. Velatra manoloanantsika ny fanasany tompo zay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahin-tanana. Asandrato amin'ny tompo ny fontsika. Hoy ny soratra masina: ianareo rehetra izay mangetaheta mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola avy mividika homana. Eny, avy mividy divay sy ronono nefa tsy amim-bola na amin'ny-karena. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky? Mihainoa dia mihainoa ahy, ka hano izay tsara dia aoka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Ivavaka isika. Ry Ray Masina indrindro, Andriamanitra mandrakizay sady mahefa ny zavatra rehetra. Mety dia mety sady marina ny tokony ataona indrindra ny manome voninahitra anao, ny manolotra ho anao ny fisaoranay na oviana na oviana, ary na aiza na aiza. Ny teninao velona no naharinao ny zavatra rehetra izay nataonao tsara avokoa, tahaka ny endrika ao ny namoronanao ny olona, mba hizaranao ny fiainana sy hitarafa ny voninahitra ao. Rehefa tonga ny fotoanandro dia nomenao Kristy mba ho fiainana izao tontolo izao. Ny rininy atao batisa ka atokana mba ho mpanomponao hanambara ny vaovao mahafaly amin'ny malahelo. Tamin'ny sakafo farany talohan'ny jaliny no nanafarany anay momba ny sakramenta ny fanasan'ny tompo, mba hankalazanay ny fahatsiarovana ny azo fijaliana sy ny fitsanganany, ary mba azahoanay ny fanatrehany mofon'ny fiainana. Noho izany ry tompo dia miaraka amin'ny anjely sy ny olona masina rehetra no hanambaranay ny voninahitra ao manao hoe: Kary hoenontsika ny teny izay nanorenana izao sakramenta ny fanasan'ny tompo izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadihany azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny, ka hoy izy: raiso anty ny tenako izay omena ho anareo, izao no atao fahatsiarovanahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy: misotroe amin'ity ianareo rehetra ho fahitin-drako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka. Izao no atao fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo.
fa naovinanaovina ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika noho izany ry tompo, izao no ankalazanay ny fahatsiarovana ny fanavotanao anay, tsaronay ny fahaterahany zanakao, ny fiainany fonizy tety aminay, ny nanaovana batisa azy, ilay sakafo farany niarahany tamin'ny apôstôly, ny fahafatesany sy ny fidinany tany amin'ny fitoerany maty, ambaranay ny fitsanganany velona, ny fiakarany ho any an-danitra, izay anatanterahany ny asa mahampisorona be azy noho izy mifona ho an'ny olona rehetra, andrasanay ny fiverenany amboninahitra, noho izay ampiomboniny amin'ilay fisoroana natokana ny tanterahany, no anoloranay aminao izao fahatsiarovana izao, mba tsarovy le fanatitra ny tanterahany zanakao, ary mba homeo an'ny olona rehetra ny fitahinana teraky ny asa-panavotana. Tompo, jereo izao fanasana masina izao, fa ianao ihany no nanome izany ho an'ny fiangonanao, mba raiso izahay tahaka ny anekenao ilay sorona nateriny zanakao izay nampiditra anay ho anatin'ny fanekena nataonao. Ataovy amin'izao fanasan'ny tompo iombonanay izao, ilay fanahy masina mpanome fiainana, mba hanjariany mofo sy ny kapoka ho tena sy rany Kristy ho anay. Rehefa velomin'ny tena sy ny rany izahay, dia aoka mba ho fenona amin'ny fanahy masina, mba hanjariana rehetra ho vatana iray sy fanahy iray ihany ao amin'ny Kristy, ary zany dia ho fanatitra velona ho fankalazana ny voninahitra ao. Mihaino anay ry Andriamanitra tsy toa, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay homem-boninahitra sy laza amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina, miaraka aminao ray any an-danitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika, izay nivakina ho antsika, satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoy Jesosy Kristy tompo, andeha fa efa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Petraka ny fiangonana. Mihira fa 7:50 no ataontsika. Jesosy Kristy tompo, ento izany kazarao amin'ny mpianakavin'ny finoana.
toizatsika mihira fa 5:50 amby zato. Thank
hitsangana ny mpandray fanasany tompo. Aokary isika iara-iombona amin'ilay vavaka fanetrentena manao hoe tompo tsy mendrika ny atao hoe zanakao, tompo tsy mendrika ny dirana mbanitafitra, tompo tsy mendrika hitsimpona zay sombitsombo latsaka tapatra aokory kanefa hoe ianao izay manatona tsy malafaka mihitsy. Amen. Eto no anoloranao anay ny mofinaina rano velona, eto no ialanay sasatra amin'ny adinay sy ny rafinay. Jesosy Kristy ilay manasa atsika iombonena aminy hoe raiso anty ny tenako, izao no atao fahatsarovana. Jesosy Kristy ilay mampanantena ny fanjakan'Andriamanitra hoe sonanareo rehetra ity fahitin-drako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka, izao no atao fahatsiarovanay na oviana no misotro ianareo. Tompo Andriamanitra io, misaotranao zahay noho ny fitahiana sy ny fahasoavana tsy hitaisa nomenao anay. Teo amin'izao Ekaristia izao, dia voavin'ny santatra ilay sakafon'ny fanjakanao rahatra izay zahay. Engane indray andro an'izay rehetra, mba samy iombona amin'ilay fahazavan'ny lovan'ny olona masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay, izay velona sy manjaka miaraka aminao ao amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina, Andriamanitra iray ihany amin'ny taona rehetra. Amen. Izao no afatra ho antsika izay voavina andray ny fanasan'ny tompo. Hoy ny soratra masina, koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavoazana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra
dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Amen. Petraka ny fiangonana. Anatanteraka ny rakitra isika, rakitra roa no ataontsika. Ny voalohany rakitra ao anatin'ny fanompom-pivavahana mahazatra, ary ny faharoa dia rakitry ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny hira 500 no ataontsika. Tsara ho fantatra misy solomaso latsaka tetsy atokotany a dia zay tompony akazy amin'ny mpitandrina. Raha pitso zoma masina miditra mianora isika ka mirava amin'ny fitora fotoana izay tarihan'ny sampana tanora kristianina ny andro raha pitso. Itsangana isika ataontsika ny hira 530 ny andinin'ny 4.
ka hiatra nareo nandratra nytavany aminareo aneny tompo ka hanome anareo fiadanana. Petraka ny fiangona. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.